Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluariv. Lulchanao ni fampalalambavao. Mitora ampitso ny tolony vondriny kandida ho famerenana ny mahatanitandalana ny Madagasikara araka ny nasongadiny izy ireo ny ariva teo. Vonina ifanomentanana anatin'io ady ombonana ho an'ny firenena io ireo antoko sy mpanao politika ary ireo loholona sy solombavam-bahoaka ny aona tamin'ny vondrony kandida teny Ambohimanamboly. Mandeha ny feo fa misy ny mercenaire vao iraka amony ny kandida eto hoy ny kandida Roland Ratsiraka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny atoandro teo ka nangataka fanazavana avy amin'ny sexe sy ny prime ministre Tsay Christian efa nampahafantarana izany ireo maso ivo voakasika amantarana hoe avy aiza ireo olona ireo. Nanatitra taratasy fampahafantarana teny amin'ny préfecture n'Antananarivo ireo solombavam-bahoaka voafidy teto Andrenivohitra. Notrin'ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra fa anao tatitra amin'ny vahoaka eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey amin'ny sabotsy ho avy izao. Nilazany mbola iverina ny avan'ilay vehivavy nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana tao vohipeny ka hitaky ny fitsaram-bahoaka. Efa noraisina avokoa ny fepetra rehetra isoroana izany ho ny solotena mpanjakana ao an-toerana taorian'ny fifampiresana tamin'ireo fianakaviana Maitrano sy Fananana. Any ivelany, misaona ny ao Venise Italia amin'izao fotoana, nampidina ny saina izy ireo androany taorian'ny loza izay nahazo ilay fiara fitaterana mpizahan-tany iray avy any ambony tetezana tao Venise. Misy 220 ireo namony ainy izay ankizy misy 2 ireo maty tamin'izany. Arahintsika vetrany any andindinin'izay. Alarbi faefatra ny volana Oktobra 2024 tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavao ny Cool TV amin'ny ity alina ity. Asaiko ampanajana isika rehetra ny tokantrano anaraka ireo vavao ny songadina ho amin'ny androany. Anoboantsika izany ary mitohy raha ampitso ny tolon'ireo vondriny kandida ho famerenana ny mahatanitandalana any Madagasikara araka ny nasongadin'izy ireo ny ariva teo vonina ifanometanana anatin'io ady ombonana ho an'ny firenena io ireo antoko sy mpanao politika ary loholona sy solombavam-bahoaka ny aona tamin'ny vondriny kandida teny Ambohimanamboly. Ny andindinin'izay entiny Yves Richard. Miroso hatrany ny tolona ho famerenana ny mahatanitandalana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fampitsarana ny hetsika ho an'ny androany araka ny fandaminana ny arahana tamin'ny FFKM. Iverina an-kianja ny vondriny kandida sy ny mpiaradia azy raha ampitso araka ny fanambarana ofisialy ny ariva teo. Momba ny fitohizany le mouvement zany. De zay zany de rapiso mesy mbola anao ihany araka ny fanampanantanan'olo fa zahay de mazava ho azy fa sy mbola ambaranay androany zao hoe aiza zay miainga de makaiza de anina fa de sy mesy hoeneo foana zany hoeneo foana ny etoiny zay zany le tapaky tao le fomba eragny miasa izay ngamba ny tokony azoko ambara amizao satria misy any koa moa mbola misy commission ihany ivory le commission stratégisme misy mivory sazanapagny zavatra mako amin'ny assemblée générale ohatran'io fa vetivety de mivoaka le izy kory iditenareo ny zavatra misy aketriny zao fa izao ngefa sy maintien de l'ordre sonona ny gendarme nahita anazy ngamba nareo maly ary amin'ny efa farina ary anosy ary de fa hoe efa izay fa miteny hoe fa vita fa mirava ny filaharany nefa izy mbola magnapoky raha igny poky lacrymogène zany hoe magnezika anay zany gnataony zao mitifitra tobilon'olo mandoko pneun'olo zany gn'asany arzala zany aketriny zao donc ay zany sy maintsy mitandrina ihany koa mba manao an'le stratégie nay mba sy voaka aloha.
Ny fandrindrana ny hetsika indrindra no tanjon'ny fionana tamin'ireo mpanao politika solombofidy. Teny ambony manambola tamin'ity androan'ity mitovy ny fomba fijeriny ireo tonga teny an-toerana hoy ny vondron'ny kandida ka hipetrapetraka avokoa ny fandrindrana ny hetsika ho an'ny tombotsoa amin'ny pirenena. Fantatra aloha fa ny fivoriana androany iny dia fivoriana izay niarahany antoko politika maro niaraka tamin'ny kandida zany. Ary dia ny fanakalo-hevitra izahay nampitovy hevitra ny maromarina koa aloha voalohany indrindra eo amin'izay fomba fijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary dia azoko lazaina fa mitovy ny fomba fijery izay zavatra miseho eto amin'ny raharaham-pirenena sy indrindrindrindra manoloana ny raharaham-pifidianana. Koa dia rehefa mitovy ny hevitra zany dia mitady izay fomba anatanterahana izay tanjona iarahana anatanterahana izay foto-kevitra izay. Zay le izy androany dia mitsangana zany ny coordination eo amin'izareo mpanao politika rehetra mba azahoana mamitina izay foto-kevitra zay sy ny zavatra tokony atao ary dia ifandray ireo amin'ny izay efa misy aty aminay kandida. Zay mifampitinana faran'izay tsotra ao anatin'le izy. Nahatra ora maro androany ny fionana teo amin'ny vondron'ny kandida sy ireo antoko sy mpanao politika teny Ambohimanambola ny tapany maraina. Toy izany ny tapany hariva ka ireo olona sy solombavambahoaka no mena sehatra. Fionan'izay tafiditra anatin'ny fitadiava mba haolana ho fanatrarana ny tanjona iraisana, ny anajana ny tany tandalana sy ny fiandriana amin'ny pirenena. Ankoatra ireo mpanao politika sy olombofidy ny ao tamin'ny vondron'ny kandidaty ny Ambohimanambola ihany koa ny hariva teo ny fianakaviabeny ampanjaka eto Madagasikara mandalo krizy amin'ny lafiny maro ny firenena hoy fanazavana ka tsy maintsy hitondrana vahaolana. Teboka telo mazava no takiana izy ireo anatin'izany ka lahara-pahamehana ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fanajana ny soatoavana malagasy. Fanampanazavana mikasika izay. Ny mpanjaka eto Madagasikara izay tariako mpanjaka Andriana Rabaroelina dia ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena ohatran'ny FFKM. Zany ray aman-dreny zany tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa fa mijoro kosa mandray ny andraikitra mba hitondra vahaolana amin'izao krizy ara-lalam-panorenana, ara-politika, ara-toekarena, ara-sosialy lalina izay misy eto amin'ny firenena ankehitriny izao. Ary dia mandray ny andraikitra izahay mba hamonjena ny firenena. Mbola misy moa zany ny fifampandinihana, fifampiresahana efa niaraka tamin'ny FFKM, niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena dia izao indray miaraka amin'ireto kandida filoham-pirenena ireto dia mbola hoeninareo manaraka io ihany ny vahaolana avy amin'ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka eto Madagasikara. Marihana moa zany fa izahay maray aman-dreny anay zava-dehibe aminay dia ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny fanajana ny soatoavana malagasy, ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Mandeha ny feo fa misy ny mercenaire voahiraka hamono ny kandida. Hoy ny kandida Roland Ratsiraka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny atoandro teo ka nangataka fanazavana avy amin'ny SEG sy ny Prime Ministre Saint Christian. Efa nampahafantarana izany ireo masoivo voakasika hamantarana hoe avy aiza ireo olona ireo. Fanadidina mikasika izay ary entiny Daniela Minorso. Tiazo ekena hoy ny kandida ho filoham-pirenena Roland Ratsiraka ny fisian'ny teratany vahiny tsy fatapievina miriary sy misambotr'olona ary koa manome baiko ny zandarmaria malagasy toy ilay taotao masina izay miteraka resabe amin'izao fotoana sy ilay teratany vahiny tsy karitry ny maro tetsy amin'ny tunnel Ambanidia nandritry ny hetsika nataon'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena ny alatsinainy lasa teo. Ity farany izay mitaky fanazavana avy amin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria pirenena sy ny Prime Ministre Saint Christian mikasika ireo teratany vahiny ireo. Ny antsoanato tany Tomasina fa misy gendarme vazaha manao akanjo gendarme malagasy fa izy vazaha manao arrestation dia mibaikobaiko ny gendarme ao a Tomasina. Eto Antananarivony koa hitantsika ngamany tarita amin'ny tunnel Ambanidia fa nisy vazaha dia tsika iny dia
na eno aniko hoe misy mercenaire nalefandry zareo andeha amono ny candidat dia ho za hoe satria tsy sany gendarme malagasy ka seg mila mamaly an'izany seg mila mamaly an'izany koa premier ministre Ntsay Christian mamaly hoe maninona misy vazaha manao arrestation tsy gendarme tsy malagasy tsy nitsinina aravay izy reo dia za efa ny informé ny ambassadeur ny Union européenne ny informé ihany koa ny ambassadeur frantsay hoe tokony mba mijery an'io ianao mandinika hoe avay izy reo olona reo fa tsy azo ekeny zany. Ankoatra izay miantso any Andro Rajoelina hanaiky ny fampiatsoana azy Kondo miaraka amin'ireo candidat ho filoham-pirenena ihany koa ny candidat Roland Ratsiraka. Tiako averina indray tamin'ny 2024 Andro Rajoelina niantso anako satria misy olana teto amin'ny tany sy firenena amin'ny tsy fanajana demokrasia sy tany-tandalana dia ny fanaovana ampimamba ny harem-pirenena sy ny sisa. Dia miangava ny Andro Rajoelina satria izy tamin'ny 2024 anisan'ny tena hoe nitaky an'izany ihany koa fa ny olana dia ankehitriny izy mihitsy tsy manaja lalàna. Izy mihitsy zao avy amin'ny arena mibaiko ny fitondram-panjakana. Dia ahoana moa ny ahafahanay manaiky hoe asintsika fifidianana kanefa ny gouvernement io mbola eo. Hitantsika omaly tamin'ny arena fa misy chef de gouverneur maromaro ndao. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahana manaiky an'izany gouverneur zany tokony izy zany tsy mitanily ny préfet chef de district tokony tsisy mitanily nefa mitanila daholo izy rehetra. Tovy amin'izany ihany koa ny senia ny alabato efa vitarao aloha amin'ny fifidianana tsy azo ekeny zany tompoko. Zavatra ny adivana hatramin'izay dia fifidianana madio mangarara ekeny rehetra. Anatin'izany ihany koa ny HCC efa voalaza hoe mila cour électorale spéciale isika, donc zay mbola hitohy hitaky fifidianana mangarara ary mba miangava ny Andro Rajoelina mba anaiky hikondoha hiaraka aminay manodidina ny latabatra eo ambany fahefany FFKM sy ny communauté internationale sy izy rehetra. Efa vonona daholo zareo fa Andro Rajoelina monja ohatra mahazo baiko amin'olona hafa hoe aza atao io. Itoram-pitso ny hetsika am-pilaminana fitakiana fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra erahan'ireo vondron'ny candidat misy araka 12 ho an'ny atoko tarihan'ity candidat ity chou-fleur no fitaovam-piadiana hoentin'izy ireo mandritra ny hetsika am-pilaminana io. Nanatitra taratasy fampahafantarana teny amin'ny préfecture n'Antananarivo ireo solombavam-bahoaka voafidy teto Andrenivohitra notronin'ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny fahatrafahana ho tatitra amin'ny vahoaka eny amin'ny 15 13 Mey amin'ny sabotsy ho avy izao. Fanadidina itiny Ilarina Solonena. Ny lalàna no maniry ireo solombavam-bahoaka ampafantatra sy anao tatitra amin'ny vahoaka araka ny asa iandreketany hoy ireo solombavam-bahoaka antony anaovan'izy ireo fampahafantarana ny eo anivon'ny préfecture fa anao tatitra amin'ny vahoaka ny fidy azy eny amin'ny 15 13 Mey ireo solombavam-bahoaka voafidy teto Andrenivohitra hotronin'ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra amin'ny sabotsy 7 Oktobra izao. Izay tonga eto ireo moa zany solombavam-bahoaka mifimbrahina. Ny solombavam-bahoaka ny boriboritany Anankena no mangataka manao an'ilay manganao an'ilay fangatahana eto amin'ny place 13 Mey amin'ny sabotsy izao. Fa ny solombavam-bahoaka rehetra kosa dia manotrona anay daholo zany satria maha solombavam-bahoaka Madagasikara na izay eto amin'ny boriboritany Anankena eto Andrenivohitra na izay rehetra avy any amin'ny district misy azy rehetra samy solombavam-bahoaka Madagasikara daholo. Ny lalàna no manery anay anao an'izay tatitra zay sy tatafa amin'ireo olona izay mifidy ihany koa manoloana izay fivoriana izay hoatrenay raha amin'ny 17 volana Oktobra io fa indrindra ihany koa manoloana ny fiainantsika andavanandro sy ny raharaham-pirenena. Dia tsy nisanasana izay tonga eto aminao eto misy taratasy ito zany apetraka aminao fa raha sitraka rehefa avy eo satria mbola misy taratasy avy amin'ny commune ihany koa izay fanampiny izy ity dia apetraka raha vao tonga eo moa efa lasa any ilay namana ny rahana dia apetraka ifenoana eto fotsiny monsieur le préfet. Tsy azo atao tompotrano mionona amin'ny raharaham-pirenena ny vahoaka ho hiatran'ireo solombavam-bahoaka indrindra mialohan'ny hidirana amin'ny fivoriana ara-potoana ny antermena-pirenena amin'ny 17 ny volana Oktobra izao. Akatoky ny agenda républicaine ihany koa ary izay no manery anay ny heritreritra ny anao tatitra
satria tsy azo atao tompotranon'olo afaka ny fitenenana ny vahoaka malagasy ary izay ihany koa no anotronanay sy ny vavam-bahoaka voafidy tany amin'ny faritra izao hetsika ataony sy ny vavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo izao mba samy hahafantatra ny vahoaka rehetrarehetra manevana ny nosy satria rehefa atao eto Antananarivo misy ny hainao manjery haino vakijery maro samihafa afaka ampitan'izay tatitra zay manevana ny nosy etsy andalin'izay ity hetsika ataonay ity dia araky ny lalàna ary ho atao ampilaminana tanteraka satria ny vahoaka malagasy vahoaka mahay mifanaja sy mahay milamina fa tsy milamina viana mihitsy izahay hoe hitondra fanakorontanana ny fanatanterahana tatitra ekena ary heverina fa tokony hisy ny fandaminana avy amin'ny mpitandro filaminana fa kosa tsy tokony heverina fa hoe anembatsembana ny ordre public araka ny voalazanao ny vinavinanay zony vahoaka ihany koa ny ahafantatra ny zava-misy. Androany andra nambaran'ny prefektura n'Antananarivo no amalena ity fampahafantarana napetraka ireo solombavam-bahoaka ity ka andrasana ny hotoiny. Mpiempotra fa namafy hatrany hetsika ampilaminana nataon'ny vondrin'ireo kandida misy araky amby folo ny fampiasan-kely nataon'ireo mpitandro ny filaminana ho ny kandida Andry Raobelina ity farany izay tsy ahivina fanaratra nandritra ny fandefasana bomba mandatsy dranomaso ny alatsinainy lasa teo andro ny atombohan'ny hetsika ampilaminana nataon'ireo vondrin'ny kandida misy araky amby folo fanampanazavana mikasika izay. Izy aloha vao maika mahery rehefa atao an'izao vao maika mahery ary vao maika mampitambatra ny antoko sy ny olona mpamerika amina antoko sy ny olona mpanaraka zany satria ny erisetra ohatr'izao ny edivany zavatra ohatran'izao ny evidivana sy tsanganana raha ataoko hoe za zany tenaka amin'ny malagasy foana hoe mijoro hoe hetsika mpilaminana no atao tsy misy tokony erisetra tokony mandeha za ohatry ny olona rehetra any ivelany rehetra manao hetsika mpilaminana rehetra dia akadiren'ny force fotsiny hoe sao dia misy olona hafa ny tokony jeren'ny force na mangalatra magazin'olona na mandoretan'olona fa ny aty-po fetsika ity tsy na milamina tsy misy an'izany c'est une marche pacifique moa fiteny nefa le izy raha atao anatin'ny journée internationale de la non violence no natao ka ataoko hoe mampahery ara le izy hoe zao mihitsy ny tolomana dia zao ny tsanganana dia mitohy foana ny tolona hatramin'ny farany efa tsy mijanona zany. Fa taorian'ny favoazan'ny rivo rakoto vao nandritra ny tifitra bomba mandatsa dranomaso nataon'ny mpitandro ny filaminana ny alatsinainy lasa teo efa nahazo fitsaboana ny tenany ary vonina hiatrika ny tolona iombonana ankehitriny isan'ny nagaga fotsiny raha ny fanazavana ny lafon'ny fitsaboana ho ny fanazavana tsy nisy ny sérum antitetanika eto amin'ny tsika izay ilaina amin'ny tranga toyna antony nahazo azy namaly mivantana ny lateny Andrazoelina ny tenany omaly ihany koa namafisiny nandritra izany fa tsy fanaran-dalàna ny nataony Andrazoelina antony tolona ankehitriny fanampanazavana mikasika izay. Anankiray fotsiny zao tena manahirana be raha miresaka fitsaboana ny jerena satria miankina amin'ny fiainana eto Madagasikara koa zany nitady tokony hanao sérum antitetanika zao satria mety misy vanja na ohatry zany par précaution ny lazana azy ambany hitandrovana tsy mba hita mihitsy raha Madagasikara tsy sérum antitetanika zany eto amintsika zany zao zavatra manahirana be zany fa iny mo fiarovana iny fa hatramin'izao aloha tsy mahita fa ny fahasalamana dia soranareo resaky ny manambola sy ny besandro sy mieritreritra manambasa reny izy moa tena tsy manara-dalàna eto ny tsy fanarahany lalàna ne mahatonga an'izao rehetra zao fatany tsara fa tsy manara-dalàna izy dia mampiasa ny tanjany sy ny heriny izy dia misy ny olona manaraka an'izany io tsy fotikevitra ne ny jorony eo fa ny fiarovana ny tenany satria izy dia tsy manara-dalàna izy dia vazaha ny vazaha tsy afaka mitondra Madagasikara zay fotsiny io dia nanaraka ny ACC nanaraka ny maramila gendarme sy zay ministre sy premier ministre miaro azy eo dia manaraka an'izay fa eritrereto fotsiny hoe tsy izy ary le olona io zay ne mba eritreretintsika hoe tsy Andry Rajoelina zany le nanana nationalité vazaha fa ataontsika hoe ery Rajaonarimampianina na Angara Valimana dia eritreretinareo fa ohatr'izao zavatra nitranga
tsisy zavatra nitranga teo fa tonga de lalàna na ampiarina ka maninona no rehefa izy tsy azo ampiarina lalàna fa vonoana ohatr' zao ny olona korotanina de lazaina indray fa ry zareo manara-dalàna. Vaovao eo amin'izay pejy politika izay hatrany tsy misy afa-tsy ny fifampiresana amin'ny helovelona isan'ny tokony ka anadiovana ny mahakasika ny fifidianana no anyvahaolana hisorohana ny krizy mety ateraky ny disadisa ara-politika. Ho ny mpanao politika Imbe Serge Jovial androany manjaka ny herim-pamoretana sy ny sakantsakana ataon'ireo antoko ivelan'ny fitondrana izay iteraka fitoniana raha ny fanazavana hatrany. Fanadidina entiny Henri Florian. Mandalo kiondalana sarotra ny firenena malagasy amin'izao fotoan'izao. Ho ny mpanao politika izay efa kandida ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2022 Imbe Serge Jovial tamin'ity androany ity manjaka ny fanaovana raha matahora sy ny antsunjay ary ny herim-pamoretana amin'ny faneho-kevitra atao amin'ireo antoko politika ivelan'ny fitondrana izay tsy hiteraka fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy ary tsy hiteraka fitoniana ihany koa. Voahitsaketsaka ihany koa ny lalam-panondrenana sy ny zo fototra amin'ny fahalalana maneho hevitra ka nahatonga ireo kandida misy araka 20 amin'izao fotoana izao manohitra ireo voalaza ireo. Aoka ny fifampiresahana hitadiavana vahaolana hatramin'izay efa naverika io zavatra io satria tsy azo ivalozana ary tsy azo fialana ny trangan-javatra ohatr'izao rehefa tsisy ny fihenoana ny sasany. Tsy azo tsy hita ihany koa ny fandingadingana ny lalam-panondrenana izay nisy ny fanesisesy. Anisan'izany tsongaiko manokana amin'izany tamin'ny volana Desambra raha nisy ny motion de censure niatra tamin'ny gouvernement izay nahatratra 5% ny député tamin'izany fotoana izany. Nanao sini fitsipatokisana an'izany gouvernement izany dia natao amboletra fotsiny. Tsongaiko amin'izany zany zavatra rehetra izany. Eo ihany koa ny tsy fanomezana ny antoko politika na vondron'olona sasany tsy hanao ny fampivondronana ny olona na ny fampelezan-kevitra pré-campagne izany no sakanana daholo zany zavatra rehetra zany. Tonga eo amin'ny kiondalina ny firenena amin'izao fotoana izao izay zavatra efa nampozina ary zavatra efa nolazaiko foana hoe raha tsy misy fitadiavana vahaolana miaraka amin'ity fifidianana ity, raha tsy misy ny fahatokisana, raha tsy misy ny crédibilité amin'ny fikarakarana an'izany fifidianana izany dia ny fifidianana ekeny rehetra mangarahara dia tsy hisy ny fitoniana ary tsy misy ny fanekena an'izany boka-pifidianana izany. Namafisiny ihany koa fa nahazo alalana naneho hevitra teny andalana izao fitondrana izao tany aloha fa miny mikipy izy ireo amin'izao fotoan'izao. Misy ny herim-pamoretana izay atao amin'ny faneho-kevitra. Aoka tsy adinontsika fa na ny mpitondra tamin'izao fotoana izao dia teny andalana aza no naneho ny heviny, navelana naneho ny heviny malalaka tamin'izany fotoana izany. Aoka tsy adinontsika izany tantara izany. Atao herim-pamoretana tokoa ireo mpitandro amin'ny filaminana mba hitazomana ny fahefana fa tsy misy manana fahefana mitovy amin'ny vahoaka rehefa mitrotro io vahoaka io. Aoka tsy adinontsika ihany koa izany tantara rehetra izany. Amin'ny mampanao politika aloha voalohany indrindra satria fitakinan'ny rariny, fitakinan'ny mahitsy, fitakinan'ny mangarahara no atao. Inona moa ny atahorantsika rehefa madio sy mangarahara ny fifidianana? Inona moa ny atahorantsika rehefa madio ny lisam-pifidianana? Inona moa ny atahorantsika rehefa tsy mitanila ny ACC sy ny CENI? Fa nahoana antsika no matahotra an'izany? Zany zavatra rehetrarehetra zany aoka tsy ho adinontsika fa ny tantara mitoetra, ny zavatra rehetra izay niainantsika mitoetra ary mbola ho tsarain'ny tantara antsika tsiraray. Zava-dehibe ny fitakiana ataon'ireo kandida misy araka 20 amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana hatrany mba hananana fifidianana madio sy mangarahara ary kindrehitra ka mba ho azo antoka avokoa ireo nanankinana andraikitra amin'ny fikarakarana izany fifidianana izany. Fa mikorosofana ny zo fototry ny olom-pirenena hiteny sy aneho hevitra raha ny toetra raha misy eto Madagasikara ankehitriny. Tsy tantaratra ihany koa ny mahatany demokratika ny Madagasikara raha ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena. Porofon'izany tsy navela hiazo ny kianja ny 13 Mey ireo mpanaradiry ho vondrin'ny kandida raha saika anatanteraka diabe ampilaminana nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Fanadihadiana mikasika izay rentiny Christian Dimby. Tsy mitrahatra ny mitotongana ny mahatany demokratika ny Madagasikara ankehitriny ary voahosihosy ny zo fototry ny olom-pirenena hiteny sy aneho hevitra raha ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha iverenana ny tantara nanomboka ny alatsinainy lasa teo no nikasa natanteraka diabe ampilaminana hiazo ny kianja ny 13 Mey ireo vondron'ny kandida, ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpiaradia azy.
hitaky sy tolona ho an'ny famerenana indray ny mahatanitandalàna ny Madagasikara. Fitakiana izay mbola tsy tanteraka hatreto noho ny fanakatsakanana nataon'ireo mpitandro amin'ny filaminana. Tranga izay manam-pirofo ny fitotongan'ny demokrasia eto amintsika raha ny fanazavana. Ny demokrasia zany raha ny tena marina tokony afaka ny aneo hevitra daholo ny tsirairay. Nefa ny zavatra hita misy andaniny sy ankilany. Misy manao hevitra tsy voakitikitika ary misy manao hevitra latsahana bomba lacrymogène. Dia tsisy zany ny demokrasia raha izao fandeha. Fa raha demokrasia zany mantsy tokony samy manana ny fanehoan-keviny daholo ny tsirairay. Satria izy mbola manana fahefana afaka mibaika ny gouvernement sy izay lazaina fa mpiara-mitantana. Baika avy any ambony zany io. Dikan'izay na misy ny autorisation izy na tsisy autorisation afaka manao hevitra foana. Satria tahotra ny azy. Reny ane zao marque mbola hoe tsy visin'ny demokrasia eto amintsika raha tena hoe misy demokrasia eto hoe misy olona milahatra tsisy mitondra famaky tsisy mitondra antsy dia tokony hoe avela lalaka fotsiny izy avela lalaka izy ano hevitra rehefa tsy manimba zavatra fa le mpitandro filaminana raha ny tokony hoe hiaro andreny zany hoe encadrer le mpitandro filaminana par côté ohatra hoe ny any amin'ny lohany dia ny aty amin'ny tenatenany dia ny any amin'ny farany azo atao ane zany dia hoe eto nareo amiteny tsy manotohana amin'ny fitadiavany sasany koa satria misy zao ohatra eto Analakely mitady ny olona karaha ohatra hoe ety ny sakoroka dia very tsy misakafo aneo ireo olona ireo. Nanamafy ireo olom-pirenena fa tsy mipetraka araka ny mahatandroka ary mivozona intsony ireo mpitandro amin'ny filaminana fa mijanona ho hery fampiretana fotsiny ihany ho an'ny tombotsoan'olon-tokana. Ohatra mbola tsy hita aloha zany le izy hatreto satria lasa saron'ny vola daholo ny zavatra misy eto anivon'ny firenena dia lasa tsy misy ankony amin'le sehatry ny fiainam-bahoaka sy ny fiarovana ny ain'ny vahoaka le izy fa miteraka disadisa eny amin'ny sehatry ny anivon'ny fiarahamonina ka lasa mahatonga ny fitsaram-bahoaka. Rehefa any ambanivohitra zao mila mpitandro filaminana maro dia maro nefa rehefa raikitra ny trangan-javatra anankiray dia tsy hita ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana fa efa vita foana dia asan-dahalo izay vao tonga ny mpitandro filaminana. Indray aloha dia tsy haiko fa be tabeany ny clé mahitako zany amin'ny fiainana andavanandro sarotra be ny teny zao fa raha amin'le resaka fandriampahalemana aloha zany dia ny tenanao ihany ny tokony hitandrina amin'izay rehetrarehetra ataonao dia izay ny indro kely zany fa tsy hoe izy rehetrarehetra fa raha ao anatin'ny zato zany mety hoe ny 300 isan-jato manao fahamarinana moa ny ambiny mety tsy manao. Hatreto efa maro ireo mpanao politika, firaisamonim-pirenena sy ireo olom-pirenena no efa nanehoan-tsikera fa misy ny mizana-trindrin'ila eo amin'ireo samy kandida ho filoham-pirenena. Porofon'izany ny ao anam-pilaminana tamin'ireo vondron'ny ERD sy ireo mpiara-dia aminy ny filoha teo alohan'ny Rajoelina Omaly. Fihaonana izay nizotra mpilaminana raha ny ango-baovao voaray. Etsy ankilany hiara-ny fanampoahana bomba mandatsatra maso sy raha matahora ireo vondron'ny kandida raha tokany nikasany hanao dia be ampitoniana ny azo ny kianjan'ny 13 Mey nandritra ny 3 andro. Fantaniana apetraky ny mpanara-baovao manoloana ity tranga ity ny hoe aiza ho aiza ny fampiarana ny demokrasia izay nirahirahin'ny mpitondra nandritra ny 5 taona. Fa mitovy hevitra amin'izay fanehoan-kevitra izay ireo mponina ao Antsirabe tsy misy intsony fanajana ny mahatany demokratika any Madagasikara hoy ireo vahoaka naneho hevitra teny an-dalambe tao Antsirabe androany. Raha sendra tafaresaka tamin'ny mpanao gazety mahakasika ny hetsika izay nataon'ireo collectif des candidats. Kool TV Antsirabe. Tsy voazy intsony ny mahatanitandalàna sy ny fampiarana ny demokrasia eto amin'ny tany sy firenena hoy ireo vahoaka teto Antsirabe izay naneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena izay misy amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny hetsika izay nataon'ireo collectif des candidats tao anatiny izay roa andro misesy izay. Marobe ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo hery famoretana ary tsy misy intsony ny fanajana lalàna sy ny fanajana ireo olom-boafidy izay nataon'ireo zandary. Raha ny tena marina zany tokony tsy ataondra le rono ohatran'ireny le olona maneho ny hevitra fa tokony avela aneho ny heviny akahalalàna izy zany ny tena marina. Le hery famoretana ny tena betsaka sy manjaka eto Madagasikara. Tsisy intsony zany resaka fahamarinana momba ny lalàna zany rehefa lasa fanjakana baroa zany raha tena manaja ny demokrasia.
tsy tokony hilatsaka tsolo le ry any satria lasa frantsay nge zany ny feantsika eto Madagasikara rehefa vazano mibaiko atsika dia sy tiany hanaovana atsika zany. Raha fijeriko azy manokana aloha tsisy demokrasia tsika satria mbola misy teritery misy famoretana ataony ireo manam-pahefana ny miaramila ny zandary tsy azo atao zany aloha amin'ny mahatany demokratika. Aleo avelao izy aneo hevitra dia mba asiana encadrement sécurité fotsiny manodidina ny any mety. Ny olona nge tokony avela ivory avery ilatsaka an-dalambe any iny ora satria mitaka izoany. Tsy fantatro aloha na tezitra amiko ny zandarma na tsy tezitra amiko satria ny zandarma nge frantsay ka io zany zay nandevozon'ny frantsay rehetrarehetra dia manjaka ny zandarma. Betabe nge firenena afrikana efa mandroaka zandarma foanana mahitsy le zandarma reny efa vola be lanandreny volam-bahoaka. Hitanareo ny raha vao mamy grady any amin'ny zandarma foana fa tsisy hoe amin'ny polisy na miaramila tsisy. Raha ny hevitro manokana zany amin'ireny dia tokony avela izy aneo ny heviny ankalalahana rehefa tsy migrevy fa io safidin'ny olona io na izy hovidiny dia safidiny io dia avela izy aneo hevitra fa mpitandro filaminana zany tsy tokony hanao hetsika mahery vaika ohatran'ireny satria lasa mampalahelo satria tsika samy gasy dia lasa ifamono anatiny eto. Tsikatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny tsy fahatombombana eo amin'ny lafiny fikarakarana ny fifidianana hoy ireto vahoaka na ny oneviny ireto anisan'izany karatra ireo mpifidy izay tonga any anivon'ireo fokotany. Natotolony ao amin'ny fizarana iny ty ny kara-pifidianana raha tsy milamina satria ny antony amiko manokana zao za tsy voasoratra nefa misy zanako 70 taona nanao kara-panondro fobe tonga dia nahazo kara-pifidianana za tsy nahazo vadiko zao maty voasoratra ao anaty lista rona tany amin'le kara-panondro fobe dia any zany lista voalo priorité nazahoana kara-pifidianana tsy mazava era Madagasikara tena tsy mazava aiahina misy alaba tena misy tena tsy nisy mihitsy raha trany amin'ny deuxième république dia tsy nisy mihitsy zany fangararany fifidianana zany tokony vahaolana izy raha ohatra ka voaja ny lalàna rehetra fa raha vao tsy voaja ny lalàna dia tsy vahaolana ny fifidianana tena betsaka mihitsy fa tsy hoe misy tena betsaka votra zao dia fa reny moa izy hitanareo resaka fifidianana ny resantsika olona tsy tokony voaray ao anaty lista nefa dia forcena fotsiny ampidirinao hoe ny vazaha zany forcenao itonga mazava araka izany ny fanehoan-kevitra ireo vahoaka teto Tsirabe fa ao anatin'ny tsy fangararana tanteraka no iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao ary mila fiovana mankany amin'ny fahamarinana. Dia izay ihany koa mamahana ny tapany voalohany fampalalam-bavao amin'ity anio ity mamy fotoananao aoriany dokam-barotra foy. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira DC Collecte Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOUL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
Tavavegny indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ny Cool TV mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy asaiko ohatrany ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany fa manoloana ny zava-nitranga tamin'ny fampiasan-kery nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo mpitolona tia tanindrazana dia nanao fanambarana ny hery-velona sy solotena ny kandidata ao Mahajanga ny maraina teo fa tsy eken'izy ireo velively izany fiandinana ataon'ny mpitandro ny filaminana izany izy ireo izay nilaza fa manohana trany ny tolona ataon'ireo kandida raiky ambin'ny folo fanadihadiana entiny Anja Robert Cool TV Majunga. Tanindrazana irany rehetra manana I Madagasikara fa tsy natao an'olon-tokana velively noho izany tsy eken'ireo hery-velona sy ny solotena ny kandida avy aty amin'ny faritra Boeny ny fampiasan-kery nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo malagasy mpitolona miaradi amin'ny vondro ny kandida raiky ambin'ny folo izay niseho tamin'ny alatsinainy teo. Tanindrazana irahan'ny malagasy rehetra manana I Madagasikara noho izany dia tsy misy tokony ho alaim-panahy hihevitra ny tany sy ny firenena ho toy ny fananany manokany ka anararaotra ny fahefana nampindraminy vahoaka azy na koa ampiasa ny fananam-pirenena eo am-pelatanany hampitondrana faisana ny malagasy eto amin'ny taniny noho ny fitiavam-bola aman-karena sy ny fahefana diso tafahoatra. Manoloana ny herisetra nataon'ny vondrokery avy amin'ny gendarmerie nasionaly sy ny tafika ary amin'ny polisy nasionaly nandritra ny etsy-bahoaka nanoerana ny tsirary nataon'ny mpitondra ankehitriny notarin'ireo kandida miisa iraky ambin'ny folo mirahalahy mianaka tao Antananarivo omaly alatsinainy sy talata faha 2 sy 3 oktobra 2023 ka naratrana kandida ho filoham-pirenena Andriamatoa Andry Raobelina sy Andriamatoa Rivo Rakotovao ho filoham-panjakana teo aloha ary koa olom-pirenena tonga naneo ny Evy niampy fisamborana ny sekretera general ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Rina Andriamasinoro sy ny mpiambina manokana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Noho izany manameloka tanteraka ny fiandaniana nataon'ireto mpitandro ny filaminana ireto amin'ny kandida tokana izy ireo ka manao izao fanambarana izao. Manameloka tanteraka ny fiandanian'ny mpitandro filaminana amin'ny olo-tokana izay tsy tokony ho isan'ny kandida akory eto amin'ny tany Republika Madagasikara noho ny fizakany zopirenena Frantsay ka miteraka savorovoro sy fandatsandra ny mpiray tanindrazana amin'izy ireo. Manameloka ny fanitsakitsana ny zo fototra maha olom-pirenena mahakasika ny fahazahoana maneho hevitra malalaka sy mamory vahoaka izay antoan'ny lalam-panorenana sy ny fanambarana iraisam-pirenena ny zon'olombelona. Tsy misy intsony ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena ka takinay ny fanenjehana ara-pitsarana ny tomponantoka tamin'ireny fandikan-dalàna nataon'ny mpitandro filaminana omaly ireny. Takina ihany koa ny andravana ny io gouvernemanta tsy ara-dalàna sy ny seni ary ny fananganana fitsarana manokana misahana fifidianana na ny cour électoral spécial. Alohan'ny hirosoana fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena mankahery izahay ireo kandida raiky ambin'ny folo mirahalahy mianaka hanamafy ny hetsika fitakina fa ao andamosinareo tanteraka ny vahoaka manerana ny nosy ary miantso ny malagasy tia tanindrazana rehetra anohy hatrany ny fandraisana anjara amin'ny tolona mandra-pahatonga ny fandresen'ny rariny sy ny hitsiny eto Madagasikara. Masina ny tanindrazana. Manohana trany ny tolona amin'ny fitiava-tanindrazana ataon'ireo vondro ny kandida miisa raiky ambin'ny folo iadina amin'ny tsy fanarandalàna izay nataon'ny HCC sy ny seni ireto olom-pirenena avy amin'ny hery-velona sy ny solotena ny kandida eto Mahajanga ireto ka nanao ity fanambarana ity anio alarobia efa 4 ny volana oktobra 2024. Nanao fanambarana miaraka manameloka ny tsy fanarandalàna ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny filoha teo aloha ihany koa ireo solotena ny kandida raiky ambin'ny folo avy ao Moramanga tsy ekena ho izy ireo ny fanaovana hery famoretana miatra amin'ireo kandida izay mitaky ny fampiarandalàna sy ny fividianana madio. Fanatadiny. Izay solotenan'ny collectif de candidats iraiky ambin'ny folo eto Moramanga dia manohana zato isan-jato ny fanambarana nataon'ireo kandida raiky ambin'ny folo tamin'ny haino amanjery. Voalohany, tsy ekena ny filatsanko fidin'ny kandida zay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony. Faharoa, mitaky ny famerenana ny fanajana ny lalam-panorenana sy lalàna velona eto Madagasikara. Fahatelo, mitaky ny fanoloana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho cour électoral spécial sy fanovana ny CNI. Faefatra,
tsy manaiky ny fanomezana fahefana tsy ara-dalàna ny gouvernemanta izay mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao. Fadimy, takinay ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana. Fahenina, manameloka ny fampiasan-kerina atao tamin'ireo kandida iraika amby folo sy ireo mpombazy tamin'ny hetsika am-pilaminana izay natao ny alatsinainy 2 oktobra 2024 tao Antananarivo. Fafito, mitaky fanafahana tsy misy fepetra ireo izay voasambotra tamin'izany hetsika izany. Favalo, tsindrinay fa izay dia tsy matahotra fifidianana fa mitaky ny fanajana sy fampiarana ny lalàna velona. Noho izany, tsy tokony handeha ny fifidianana raha tsy milamina ny amin'ireo fanambarana rehetra voalaza teo ireo. Nampitombona 420 ora indray ny fotoana nitazomana ny Irina Andriamasinoro, sekretera jeneraly ny Antoko-Tsiky Madagasikara eny fiadanana, raha tokony hiakatra fitsarana androany izany raha tsy ahivina. Ny alatsinainy teo no nosambona teny Ambozatovo Irina Andriamasinoro ary no tanana avy hatrany teny fiadanana. Androany tokony tamin'ny 120 ora no tapitra ny 27 ora tokony hitazomana azy, saingy izao nalavaina 420 ora manaraka izao indray. Fanampanazavana mikasika izay. Valy tao zany nantany fotsiny zay dia niteny ny avocat hoe tapitra amin'ny 5 eo le prorogation an'ilay gavo zany dia rehefa tapitra zay dia vita indray izy satria décision fiadanana efa eo anivon'ny procureur raha. Misy crise politika lalina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, sy mijoro amin'ny fahamarinana ananany ireo vondrony kandida ny ekipan'ny Rajoelina etsy andaniny, sady miantso ny vahoaka no miantso ny lalan-tsaina demokratika. Raha tsikariny matoa an-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Miantso ny fahamarinana sy ny aradrariny ary ny fanaran-dalàna velona ireto Rajoelina sy ny ekipan'ireto. Tsy tahotra tsy enatra, tsy matahotra satria manaiky azy, ampiasainy ny mpitandro filaminana, ary tsy menatra satria efa lany fanahy ary tsy nisaina intsony no mibaiko fa ny tsy fahadiovampo. Fahasaina meopapana no aterak'izay, mamory olom-boafidy, député, maire, gouvernoura sy mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, fikambanana samihafa, mpikirakira Facebook sy fanatika isan-karazany. Tena famorina politika tsotra izao. Tsisy olana, nalalaka ary nazo ny teny izay tiany ho tenenina. Tsy voatery hoe ason'ny firenena, ny fotoatin'ny resaka sy ny kabary, fa dia fandrangitana sy fiantsina ny ampifanandrina. Ny mpanohitra tsy mahita lalako diavina, iresahana amin'ny mpanaradia azy. Tsy afaka manazava ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny HCC. Tsy afaka maneho amin'ny vahoaka ny tsy fahazona manana fahatokisana ny CENI, ary indrindra tsy afaka milaza fa mitanila ary manome vahana an-Rajoelina ampandany azy fotsiny no tetika eo mason'ny gouvernemanta io. Tsy miafina ary tsy manisy olana paibe maso an'izany ry Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo sy ny mpikambana sasany ao anatin'io gouvernemanta io. Io ministry ny serasera io izay manentana fandarana isanandro ankahalana ny kandida tsirairay ary anindraindranina an-Rajoelina. Arovany mpitandro filaminana daholo izay ataony ankolafy Rajoelina ary tsy ananany feon'ny fieritreretany ay akory na indray mpimaso aza. Ampahorinina amin'ny fiteny sy ny fihetsika ary ny ady tserasera matanjaka, indrindra amin'ny mpitandro filaminana izay tsy mitovy hevitra amin'ny ekipan-Rajoelina. Izana fatratra ny fomba anehoana fa tsisy miaino ny mpanohitra ary any amin'izy ireo ny tanjaka sy ny hery. Ny etika amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy no mahavahalalànina ny rehetra ary mety ampitolagaga ny any ivelany. Hatramin'ny roviana izao fampiatsiana izao, mandray ny andraiky ny FFKM, mijoro izy ireo, maneho fa ray aman-dreny ary mitady vahaolana ahasoa ny zanany. Anohy hatrany, ny fahoany hatrany ve i Rajoelina satria ao ampelantanany ny mpitandro filaminana sy ny HCC, ny CENI ary ny gouvernemanta. Tsy anaiky hatrany ve ny vondron'ny kandida satria voapirofony fa any aminy ny fahamarinana sy ny aradrariny. Anaty fitsarambazana tanteraka ny malagasy ary inona iteraka zavadoza hatrany anaty ty fiarahamonina any izao raha tsy misy fasahinana mama olana atao anatin'ny fotoana fohy, anatin'ny fitiavan-tanindrazana.
Ny joro manameloka ny fampiasan-kery ataon'ireo mpitandro ny filaminana amin'ireo olom-pirenena mitaky ny fampiarana ny lalàna sy ny zo n'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo. Ireto farany izay miantso ny olom-pirenena irahina sy hiaro ny zony fa ihany koa ny hoavy ny taranaka faramandimby. Fanadidina. Tsy azo ekena ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo malagasy mitaky ny zony sy mitaky ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Hoy ireo mpianatra Katso nanameloka izany. Ny ankamaroan'ireo mpianatra, mpanao politika sy izay rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana izay saika hiaran'ny hery famoretana, daroka sy ny maro hafa avokoa raha ny zava-misy teto amin'ny firenena. Ny toejara misy aty amin'ny anjery manontolo dia mijoro izahay solotena mpianatra satria hitanay tokoa fa misy ny tsy firarahinanay mpianatra ao anatin'izy. Ary ohatra izany eo amin'ny resaka fianarana tsy mandeha. Eo ihany koa ny vatsim-pianarana izay hita tokoa fa tsy manaraka ny tokony ho izy amin'izay isa-taona. Misy foana fitakiana voaka ny bourse. Mbola eo koa réclamation izay mbola nisy tsy nahazo anjakitiny androany. Eo ihany koa ny greven'ireo mpampianatra izay hoe mitaky ny fitakiana ny zoany izay mbola tsy voavaly ato amin'izao ary izay mbola mampianto ny fiampianarana ety Akatso. Manaraka izany dia nisy ny fitakiana izay nataonay efa ela ato amin'izay resaka bourse. Misy ireo ny ankizy, misy ny voadariko, misy ny maratso, misy mitsara mata hitantsika ny tena fahafaritana reny. Amin'izao fotoana izao dia hitantsika hoe misy ireo ny fitakian'ireo olona izay anao tantandalàna izay ampiarana hery, anaovana hery famoretana. Elohanay ary lavinay marondroany fampiasana hery amin'ny samy malagasy. Izay ny antony ijoroana eto. Miantso ireo mpianatra, ray aman-dreny sy ny olom-pirenena tsirairay avy monina eto Madagasikara mondrona hery. Ampiseho firaisan-kiny hiadiny zony tsirairay sy ny hoavin'ny taranaka faramandimby ihany koa ireto mpianatra Katso ireto. Lafimbavao hafa kosa indray ary mikasika ilay raharaha nahafaty kisoa tao Toamasina izay nahabe resaka. Mahatonao ny anohanana ity kisoa ity izay saika hakana taranaka. Vokatry ny sakana izay nataony vazaha teratany Belge mpanolotsaina teknika ny sekretera mpanjakana miadidiny ny zandarmariam-pirenena ny arivany alatsinainy lasa teo izany izay nambarany ilay tompony biby fiompy fa tsy anjara asany velively. Fanadidina. Kisola milanja 530 kilao no nofain'ireto fianakaviana ireto hakana taranaka amina kisoa vavin'izy ireo. Niainga avy any Ambalamanasy ary hoentina any Tanandava tamin'ny alalan'ny fiara. Teratany vahiny izay voalaza fa mpanolotsaina teknika ny sekretera mpanjakana miadidiny ny zandarmariam-pirenena no nisakana sy nisavany taratasy momba ilay kisoa sy ny fiara izay nentin'ny reto mpitondra kisoa ireto. Lasa zay niodina taty amin'ny fanjava azo antamena ivoaka amin'ny tramora. Hoe any ny lalana mba ahafahantsika mamonjy an'ity kisoa ty malaky dia mba tonga alohatsika. Saingy moa izy iny nanaraka anay tamin'ny tobily, nanaraka anay avao afara izy, tonga tao amin'ny double mètre zany tao zay ny tratrany. Rehefa tonga tao amin'ny double mètre zay tsy nafantatra fa nandeha foana. Rehefa nandeha zay izy nandeha mafy be vany tonga dia mibanany, tonga dia izy nisaoty nandeha tamin'ny devana izy. Ny tobily tonga dia mibana ny tobily anay dia sady nampaneny klaxon fa kaiky be dia zay nietrehitra hoe ambulance dia tonga dia nijanona zay. Rehefa nijanona zay nivoaka moa izy, takiny ny taratasina kisoa rehetrarehetra, takiny ny taratasina tobily mazava, tsy nekeny zay zavatra zay fa hoe tsy mety mandeha alina ny kisoa nefa andro vao amin'ny 9 arivo izy. Dia zay zany mba angatanay mba mampalahelo le zavatra zao, le zavatra ty simba be tsy azo ataony ninona tsony io. Zavatra koa nefa le zavatra tsy mba hoe zavatra ny tena izy fa mba zavatra olona mba hoe nendramina manamana fa ny tena nanana kisoa maromaro dia hoe alao mba alaina le kisoa lahanao fa atao lahakisoa izy dia aveo mba mora terina ny anao rehefa vita le atao. Nanaiky moa ny tompony dia zao tsy haiko hoe ahoana ny atao. Efa fantatro ny tompony fa izy tsy manaiky izy. Tsy manaiky izy fa tsy maintsy soloina ny kisoany. Araka vidiny eo. Nefa ny fidiram-bola ny kisoany io 500 000 par kisoa zany fanaovanay an'io kisoa raikiray 500 000 kisoa efatra ny angalako an'io 2 millions vola lohako aminazy location tobile mbola tsy ao anatiny amin'izany. Le mampanaraka le kisoa vavy. Tokony mba sina fijerena kely ihany fa mba mampalahelo raha ohatra zao. Zay moa tsy mahafantatra ninona nefa zao le zavatra ty. Nalefa taty zay tonga taty zay nefa tsy ekeny zareo mivoaka ato na sakafo ara andeha hihena zaka andeha sakafo zay tsy mahazo mihetsika eo ny kisoa sy ny tobile dia eo zay niaritra teo anaty tobile teo zay parain'ny andro paikany tamin'ny 12 alina maty ny kisoa. Ina moa ny azonay natao na le olona nisana teo tsisy azonay natao dia vita eo. Dia mba niandra hoe maraina zany ny andro tonga izy dia mba ho karakaraina ilay izy raha misy ny zavatra ifanarahana ziska zao amin'ny rahaitsika amin'ny teteny zao mbola tsy tonga izy. Tsy haiko hoe inona ny atao. Tsy andraikitra ity teratany vahiny ity izay voalaza fa mpanolotsaina teknika ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmariam-pirenena ny misakana sy misava taratasy nentana sy fiara ary indrindra manageja fananan'olona raha ninambara ny solotena n'ireo fianakaviana. Bon,
izy tsy gendarme fa hoe amin'ny conseil de clé de miasa au niveau gendarme tsy manana qualité ana APJ izy tsy manana qualité ana OPJ donc amiko lalàna mihitsy zany e tsy manana droit izy andehanao isakana tomobile ka saba tomobile amin'ny arabe fa usurpation de fonction zany satria tsy manana zany qualité zany izy ary confiscation de biens d'autrui ihany koa inona ny hitazomany zavatra tsy manana droit mitazona azy ety amin'ny ohatrany io ary ny entraîné mihitsy zany fahafatesany lekso ary farany aminamiko fijeriko azy de manao trafic d'influence izy amin'ny maha hoe conseil technique ny seg zay manala baraka ny seg mihitsy zany le zany zavatra zany manala baraka ny seg zany hoe zao ny zavatra ataon'le olona napetrany ety amin'ny hoe conseil technique any en plus rehefa zay de netra naka aty amin'ny brigade ville le sosy le tomobile rehefa tonga taty moa de tsy haiko zay zavatra nyfampiresahany tamin'ny planton garde de tsy nabenany kosihana mihitsy le tomobile soso mais enfin raha ohatra ka nisy infraction ny tokony papier nalainy fa na le tomobile na le kiso en règle papier any tsisy problème ikiso io de raha nareo mahita io hitanareo ny bien fa environ any amin'ny 240 kg ikiso io rehefa zany moa de tsy meny baiko mihitsy tsy naverany kitiany le kiso io le kiso ara tokony amin'ny 12 alina maty ao anaty tomobile jusqu'à amitsika nareo tonga eto zao tsy haiko embray angamba zao tsy mbola nitonga nale kiso re io hitatsika maty eo manomboka mitady ho simba tsisy mesure niraisina mihitsy zany hoe inona mesure raisina fa rehefa nanatina tompona ndraikitra moa zay io tsy mahakasika anay le izy ozy fa de plainte ao parkenao atao nanamarina ny andraikitra sahaniny ity teratany vahiny ity ny lehibe ny gendarmerie pirenena eto Tomasina nambarany famiketiketika ny tombotsoan'ny olona sasany ny fomba fiasany ity vazaha ity izay antony mahatonga ny fanakianana kasika ny monsieur David miasa eto Tomasina izy io moa dia vazaha belge zany conseiller technique non permanent ny secrétaire mpanjakana eo anivon'ny ministère fiarovam-pirenena métier de gendarmerie pirenena manampaizana manokana mikasika ny alika zany na hoe resaka sinophile maro ny vokatra azo amin'ny fiarah-miasa miaraka aminy ary misitraka an'izany ny eto Tomasina raha tsy laza fotsiny amin'ireo alatra moto maro zay tratra na telefona na reo zaza very zay hita ao ihany koa ny vakitrano isan-karazany amin'ny fampiasana ny alika zany mpitsongodia misy anefa ny fanakianana zay miseho zany amin'izao fotoana zao mahakasika anazy io moa zany rehefa misy ny olona miasa mety makitikitika ny tombotsoany sasany dia misy ny fanakianana kanefa izy dia manampy gendarmerie ny asa rehetra zay ataony dia miaraka foana izy amin'ny gendarme miaraka amin'ny OPJ donc izy manao zany sy mampiseho ny traikefany amin'ny mampiasa ny alikany fa ny suite ny enquête rehetra dia ny gendarmerie no manao anazy spécialiste ny gendarmerie ao anatin'izay ka misy ny enquête ny atao raha resakitsika zany le resaka kiso farany teo dia ao ny commandant de brigade zany anome vaovao mahakasika an'iny mazava ho azy satria misy texte zany sy lalàna eto amintsika eto mahakasika an'ireny fivezivezena biby reny ny procédure rehetra dia mangataka atsika zany mba hijery ampilaminana raha ohatra moa misy ny manana problème manokana dia afaka manao fitoriana atsika dia ho traitena reny alefany amin'ny tribunaly ho raisinay aty amin'ny gendarmerie satria miara-miasa amin'ny vahoaka zay ary tsy sanatria anao herisetra na anapotika ny fiainan'ny vahoaka fa au contraire azy anatsara zavatra misy omaly tolakandro vao navela nentiny reto fianakaviana ireto ny fatiny laikisola izay efa manomboka miasimbo tsy nipoitra kosa teny amin'ny tobiny zandary izay nitazomana ny reto fianakaviana ireto mandraparivany andro ilay mpanolo-tsaina teknika izay nahabe resaka nampiakariny eny amin'ny fampanoavana moa ny raharaha fa mikasika ny tranga-piarahamonina any Vohipeny kosa indray dia nilazany mbola hiverina ny havan'ilay vehivavy nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana atao Vohipeny ka hitako fitsaram-bahoaka efa noraisina avokoa ny fepetra rehetra isoroana izany ho nisy olo-tena-mpanjakana any an-toerana tahorian'ny fifampiresahana tamin'ireo fianakaviana Maitrano sy Fananana fanadidina. Lehilahy iray namono vehivavy tamin'ny fomba feno abibiana no ny andohan'ny olana tao Vohipeny no faritra fitovinany. Voasambotra ilaina vanindoza ka nateriny solombavambahoaka teny amin'ny zandary niroitra ny taky ny anolorana io olona io amin'izy ireo ny fianakavian'ilay vehivavy namony ainy tsy nahazo ka niroso tamin'ny sakandalana izy ireo nanapaka ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena faharoa amby folo voaterina findratoerana hafa ilaina havanina ny loza isoroana ny fitsaram-bahoaka tsy nanaiky ireo mpitaky
ka niditra nitsehatra nandefa bomba mandatsatra ranomaso ny mpitandro filaminana. Taorian'izay no nitranga ny firehetana ka namay ireo trano mihoatra ny 200 tafo. Ireo rafehezina ny zavantranga tao Vohipeno ny faharoa ny volana Oktobra lasa teo. Tetika efa nomanina mialoha ny ninana tao ny korontana sy ny famaizana trano mihoatra ny 200 tafo tao Vohipeno. Hoy ny teo anivon'ny zandarmariam-pirenena raha naneho ny heviny mikasika ny fahamaizana. Voalohany indrindra aloha tsara ny fantatra antsika ny atao hoe bombe lacrymogène dia tsy mamoaka afo fa mamoaka etona. Ka tsy possible velivela ny bombe lacrymogène ka niteraka afo. Faharoa manaraka an'izay, raha nijerentsika le toerana nipoiran'le afo dia nisy hoe toerana anankiroa samy hafa ary anisan'ny fanalavitra. Zany hoe le zavatra fihetsiketsehana tamin'ny maloto ka dia efa tena zavatra nomanina, zany hoe prémédité ary misy koa monté. Nitokona teo anolohan'ny trano fonenan'ny solombavambahoaka ireo olona mahay trano omaly. Nilaza izy ireo fa ny famerenana ny trano fonenan'izy ireo sy ny fananana no ariana tao anatin'ny taona maro no takiana fa tsy mitaky zavatra hafa. Iahy tsy mila vary amina madiko zany fa zavatra io valerana io fotsiny zany anahy io tadiavinay da milama ny voakany saky. Maly ay tonany faty natrehinay to tantanana mimimimimimimim. Da sy hitanay inona mahiny tony. Zay sy nahatonga anay sy naharaina inona inona. Zay minazy ny akabasan'ny tanàna inkio da amin'agny aby. Ahoana moa sy amahiny tanàna. Sy mila fagnapiana sery ay. Da ngamerina ny tragnonay io zany tena antonay satria tony firy tagno arô iny fa fosiny volo. Nandamonana an'izany. Androany amizao da farany da oflasiny nadakanjo vilagny andrahoana sanagnana aby. Zay zany. Izay gnanay itakena ragnandre sy mitaky zavatra maro. Zay aminazy zany da ny tragnonay io zany averina amin'ny laoniny. Sa sy zay ve zala? Nilamina ny toetra raha tao aorian'ny fampiresahana tamin'ny solitenina ampanjakana sy ny ponina. Na izany, nilaza ny mbola iverina hanao fitakiana ireo avan'ilay maty raha ny fanazavana. Rehefa vita ny fampiresahana dia naheny koa ny membre ny OMC hoe mbola igny fa ho avy indray zareo avy agnampitany rano izay napisy ny tranga nampalahelo maly dia tsy maintsy koa nandray ny dispositif rehetra mba anakanana ny fahatongavan'ny zareo aty. Andrasana hatreto ny mety ho toy ity tranga atao Vohipeno ity. Tsy aivina hatrany, voarara ny lalàna ny fanaovana fitsaram-bahoaka na inona antony. Manana ireo lalàna sy rafi-pitsarana isika ka andraikitr'izy ireo ny mampiatitra izany araka ny tokony ho izy. Ny fomba fiasa sy ny fampiarana ny lalàna eto amintsika izay tokony ho hatsaraina ahafahan'ny vahoaka manana fahatokisana. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray misaona ny ao Venise Italia amin'izao fotoana. Napidina ny saina izy ireo androany tao aorian'ny loza izay nahazo fiara fitaterana mpizahatany iray. Ny anjera avy eny ambony tetezana tao a Denise misy 120 ireo namony ainy izay ankizy misy 2 ny maty tamin'izany. Tsy mbola fantatra hatreto ny antony loza. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Tampoka niletsaka avy any ambony tetezana ilay fiara mpitatitra mpizahatany minitra vitsy tao aorian'ny loza. Ny fandrombonany ny rehetra ny anavotana ireo tanatin'ny fiara tao amin'ilay tetezana iray tany Venise. Mahatratratra ny amin'ny 10 metatra ny elanelana ny latsan'ilay bus. Botika nitateraka ny fiara tamin'ny 2 latsaka 10 ny sehon'ny loza omaly ny alina. Tsy mbola fantatra hatreto ny antony loza izay nitatitra ireo mpizahatany namoizana ain'olona maro. Manodidina ny 730 ireo olona tanatin'ny fiara ary maty nandritra izany ny mpamily. Mialohan'ny nisokirana ireo maty, tsy maintsy novonoina tanteraka ny afo, fa monjovona miisa 50 no ny asa nandritra ny alina iray manontolo. Nentina any amin'ny toerana manokana ilay fiara nirehitra, isoroana izay nety loza hafa noho ity farany izay fiara sokajy elektrika ahina hiboaka fandroana. Tsy aivina, nitatitra olona nanomboka tany Venise, manodidina ny 12 kilometatra ny tanan-dehibe ilay fiara. Ny maraina teo, mbola maro ireo fiara tahaka ity niboaka ity izay nitatitra ireo mpizahatany, nanambara amin'ny fisaonana nasionaly ankilany ben'ny tanàna tany an-toerana.
dia izay komba mana ny fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV ho amin'ny ity alina ity isaoka isika rehetra ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipa ny fampalalam-bavao ny Cool TV kosa dia mbola manome fotoana ho amin'ny rapidity indray veloma toboka. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.